Salame lahaly tsara by lahaly mbola tsara vô hitsidika distrika roa isika, ny distriktany Antananarivo renivohitra 101 sy ny distriktany Belo Tsirotsirobiana 608. Ny distriktany Antananarivo renivohitra 101 any amin'ny faritra Analamanga, ny distriktany Belo Tsirotsirobiana 608 any amin'ny faritra Menabe. Avy hatrany sika dia hiazo any Antananarivo 101, hitsidika ny place Ambiky. Ny place Ambika zay eny Soarano no misy azy. Ny place Ambika dia eo akaikin'ny bureau ny premier arrondissement ao Antananarivo. Ny place Ambika dia miendrika rond-point, dikan'izay misy lalana maro zany mifanenana mitroatra eo amin'io rond-point ny place Ambika io. Raha iverenana ny tantara, tamin'ny taona 1948 io rond-point io dia nomena ny anarana hoe Général Leclerc, place Leclerc. Tamin'ny Repoblika faharoa dia novana hoe place Ambika. Arak'izany ny place Général Leclerc teo aloha no lasa place Ambika. Eny Soarano Antananarivo 101 misy ny place Ambika. Ho andreo mafantatra tsara ny Antananarivo dia tsy dia lavitra loatra ny Behoririka izy tsy lavitra ihany koa n'ilay mosquée zay izy dia ilay compagnie-na varotra tomobile iny tsy lavitra ihany koa ny bureau ny premier arrondissement ny place Ambika. Fokontany Ambika. Fokontany aiza raha ozy ianao no misy an'izany Ambika zany. Avy hatrany sika dia ho any amin'ny faritra Menabe, ny distriktany Belo Tsirotsirobiana 608. Ny Tsirobiana aloha dia rano. Toy izao ny fanazavana: Tsirobiana na Tsiroboana, satria misy voay io rano io dia zay no hoe Tsirobiana. Ny ranon'ny Tsirobiana dia fitambaran'ny ranon'ny Mania sy Mahajilo. Toy izao ny fanazavana: ny ranon'ny Mahajilo sy ny ranon'ny Mania zay mifanena ao amin'ny distriktany Miandrivazo no manome ny ranon'ny Tsirobiana. Avy eo amin'io distriktany Miandrivazo io zany no manomboka ny ranon'ny Tsirobiana dia mivarina any amin'ny lakandranon'ny Mozambika. 140 km eo ny halavan'ny ranon'ny Tsirobiana. Mandeha zany géographie-ny Madagasikara sy fizahan-tany zany ao anatin'ny dian-tantara. Fa ho jerevantsika amin'izay raha ilay place Ambika. Avy eo amin'ny renivohitry ny distriktany Belo Tsirotsirobiana 608, mandeha somary miantsinana ka afaka 80 kilometatra dia tonga ao amin'ny commune rurale Ankalalobe. I commune rurale Ankalalobe io ao no misy ny fokontany Ambika. Tao amin'ny fokontany Bemangilo 2 no misy any Ambika teo aloha, fa tamin'ny taona 1989 dia lasa fokontany mahaleo tena ny fokontany Ambika any amin'ny commune rurale Ankalalobe any amin'ny distriktany Belo Tsirotsirobiana 608. Ny Ambika mantsy tao amin'ny fokontany Ambika io tao no toerana nipetrahany Ampanjakatoera. Tao rahateo no nahafaty azy tamin'ny 30 août 1897 rehefa notafian'ny chef d'état-major commandant Gérard ny Ampanjakatoera. Ny Ampanjakatoera moa lay fantatsika amin'ny hoe ny kabesony Ampanjakatoera dia any Frantsany, zay ny fianakaviana sy ny fanjakana malagasy dia manao zay atongavan'ny kabesony Ampanjakatoera eto Tanindrazana sy ny meso na ny kisony Ampanjakatoera. I Ambika zany fokontany Ambika dia ao amin'ny commune rurale Ankalalobe
any amin'ny districtany Belo-Tsirotsirobiana 608. Netiko taminao teo ara ny plasy Ambika ao Antananarivo 101 ao Soarano. Antananarivo 101 zay any amin'ny faritra Analamanga. Misy ny Ambiky kosa na ny fokotanin'ny Ambika dia any amin'ny faritra Menabea, districtany Belo-Tsirotsirobiana 608, commune rurale Ankalalobe. Sombo tsara e, amin'ny dian-tantara manaraka.